Inona reny ataoko amin'izao fialan-tsasatra izao e? Fitainina marina ohatran'ny teny hoe misy laso ny any Ambanja amin'ny volana Août. Araka ny tenenin'ny fitainantsika tamin'ny fivoriantsika farany dia misy lasintsika amin'ity taona ity. Sady tonga dia lasy nasionaly dia ho any Ambanja tsika hamonjy lasy tsampana nasionaly lasy fanantenana 2024. Dia izao miomana sahady tsika satria efa akaiky dia akaiky ny volana Août. Dia tenenina dada sy neny fa mila miomana tsika, miomana amin'ny saran-dasy, miomana amin'ny saram-pisoratana anarana, miomana amin'ny fitaovana rehetra fientina ny an-dasy. Dia mahafinaritra be amin'io satria any ahitantsika Fanilo Madagasikara manerana ny nosy dia mahazo namana be dia be tsika, mahazo namana vaovao tsika rehefa tonga any Ambanja. Ny diocèse rehetrarehetra tonga any daholo dia mila miomana tsara. Zay Fitainino dia ahoana raha hisoratra anarana fa za efa niteneniny neninay hoe afaka misoratra anarana andeha ho any Ambanja. Salama filohan'ny diocèse. Saika mba hanontany an'ilay lasy fanantenana 2024 atao any Ambanja zay. Afaka mahazo ny andinindininy mikasika an'ilay lasy ve? Dia ohatran'ny ahoana ny fisoratana anarana sy ny saran-dasy? Salama Fitainina. Tena fa akaiky tokoa ny volana Aogositra izay hanatanterantsika ny lasy tsampana nasionaly. Toy izao ary ny tsara ho fantatrareo ary marihana fa tena tokony efa natao fanomanana tanteraka nareo any amin'ny fivondronana amin'izao fotoana izao. Voalohany indrindra aloha dia tokony ho tonga nareo aty amin'ny diocèse mialohan'ny 30 Jona izao ny listrareo fivondronana izay andeha miaraka amin'ilay R1,000 isan'ankizy izay sara ny fisoratana anarana. Satria manko amin'ny 30 Jona farany fandraisany nasionaly an'izany listratsika feno izany ka raha mba tsy ho taran'io 30 Jona io dia ataovy izay hahatongavan'ny listrareo mialohan'io daty io miaraka amin'ny saram-pisoratana anarana R1,000 aty amin'ny diocèse. Dia ny lasintsika atao any Ambanja izay mitondra ny anarana hoe lasy fanantenana 2024 amin'ny 17 Aogositra ka hatramin'ny 12 Aogositra no anaovantsika izany lasy nasionaly izany any Ambanja. Dia izao ary dia efa entany daholo ny ankizinareo any amin'ny fivondronana. Ny sampana rehetrarehetra dia mandeha daholo. Ny fivondronana rehetrarehetra dia afaka mandeha daholo makany Ambanja. Tsisy anavana io fa rehefa fivondronana dia afaka mandeha daholo. Dia entany ny ankizy, entana ny ray aman-dreny mba handefa ny zanany mba hisoratra anarana any Ambanja ny rendez-vous lasy fanantenana 2024 miorina amin'ny fanantenana ka hadio toan'ny Kristy masinda Joany voalohany toko 7 andininy 2 ka hatramin'ny 7. Miara-dalana, miara-tody lavitra ho any ankizy vavy sy ny tontolony.